Rabrisy Belahy, ireto avy ireo anomena ny tantara. Fitahiana fehizoro no Rabry, Miriam Malalany avy no Belahy, Tsinjo Mampionina no Kôkô, Iary Lalan'i Kristy no Nonosy, Fitiavana Rasolorjao no Ratrema, Tojo Rabesandrata no Pastera, Nirina Ralawestera no Ramatoa, Radona Sandratra no Jafeta, Fitiavana Ravakinena no Mademoiselle. Tena tsisy atokany nato, tsisy varotsony, tsisy laoka. Aleo aloha teneniny Rabry fa tsy. Rabry Rabry? Ahoan'izay ry Belahy? Tsisy vola tsony aty amiko aty fa mehoany aloha hividanana sakafo. Izay indray le ramatoa ty. Isika eny izao efa mitovy. Atoko tsy efa fahasamihana daholo ny androtom-piainantsika izao. Ka ianao aneny lehilahy, ianao ndray mpianakaviana, ianao no tokony hamelona. Efa nilozan'ny toetrandro izany fitenenana izany ramatoa ty. Efa mifamelona izao mpivady. Aza manao an'io Rabry fa ny ankizy tsy mahalala tsy misy avoay daholo aloha izay taim-paosy ihany. Sao dia misy ihany ihany fa ianao mihitsy ny tsy te hanome anay Io, reo izy roa. Mahita ao ianao? Inona ary ty? Sao dia mba avilivilinao anikafa kosa izany vola? Avilivily koa izy? Iza mahitako efa be mantsy ny lehilahy papirafy ankehitriny. Dia ampitovianao amin'ny zareo izany Finina indray moa Rabry Sao dia manao zaka manafika eo any ivelany ihany ty ianao. Aiza ve ka tsy ampy mihitsy an'ilay vola Dia irario an'izany ary. Hitanao izany atsoatsy. Andray kosa Rabry. Ka tamena ve ry Belahy irehatra? Tony koa lehilahy tsy mahavelom-bady amanjanaka tsy. Angatahana vola ve raha tsy misy foana. Ka inona ary nataoko eo Sa angalatra Tena nanenina mihitsy nanambady antony mafiady tony. Efa nirarany olona tamin'ny fotoanandro hoe bany tsy aniny. Mbola nisisika ihany kala Belahy. Inona fa nidona amin'ny rindrina? Aza mifanambany kely ry Belahy Vontsika indray mandeha fotsiny tamin'ny reny dia efa ianao ny pepotriny inona. Izay indrindra nanenenako. Raha nampozina ohatra izao ve ny roso? Naleo ihany nanambady an'ilay lehilahy mba manamanam-bola ireny. Nenina tsy eo aloha ananatra koa Mafiady velona tsy. Isan'andro vaky izao ve raha tsisy ho atokana foana. Tsy manaiky mity dava mihitsy aloha vola atao trosa fa tena tsy lasa. Ka maninona nefa raha mba hainao indray aloha mandeha. Ndana aloha makao amin'izareo avaratra mindrana. Ka efa tsy te hiditra mihitsy ako. Dia ianao tsy te hiditra dia izany irahanao indray? Ireo amin'izany moa ty afitsokako. Tsy mba ianao indray nitady vahaolana aingana fa ny olona ny asisisika eo. Aleo aloha andeha aho tsy fa tsy. Dia milety indray ihany. Ohatra rehetra Trema. I Belahy ihany ty. Tsisy mahare mihitsy. Trema. Ora Trema. Mandrosoa nareo re aty any dia tsy mamaly mihitsy. Variana kely ry Belahy fa inona ary tia? Dia manahoana nareo aty ranada? Salama tsara tsy manafa nareo manakory. Inona hozy aty-atondianao? Tojo fahasahiranana kely re. Dia mandondona aty amakafana.
Andeha ho aiza moa fa tsy aty amin'ny fianakaviana ihany? Nareo kosa zandry bavy dia mahatsikaiky. Nareo zany tsy mba mamangivangy toy izao raha tsy misy fahasahiranana e. Tsy dia hoe izany loatra rehefa tsika ne trano tsy misy avaratra izay tsy mahaleky alofana. Tsy misalasala makaty rehefa mitady ho lenako. Ka andreo dia tonga amin'ny fitenenana hoe manao havana raha misy patsako. Aiza kosa efa nilozan'ny toetr'andro re izany e. Ka inona roa izany no azoko atao anao e? Tsy izany ndre raha trema fa mino aho hoe aty aminareo mba misy mba avonjeo vola kely ihany aloha fa tena tsisy ho atokona mihitsy aho. Ny varinay efa lany ny vidiana tamin'ny volan'iny. Ny vola midy laoka koa tena tsy misy. Ny ampesapesainao an-trano tsisy tena izany tena hoe baolina noana ka sady tsy mitotona ny tsy misavoana amin'izao. Tena vonjeo volany aloha izay ratrema mba miora etsy ihany re aloha dia omenana ianareo rehefa misy ka za koa ny amin'izao somary sahirakirany tena miala tsindry be lafa ngamba tsy afaka ny fahamonjy aloha tsika ny amin'ny tendray mitoraka tiako. Andray kosa marina moa raha manana ve za tsy nanome ihany fa arak'izay efa nilazaiko izay hoe sahirana ihany koa zay izao. Dia aiza indray zany izay no ahita sao dia mba manana ihany nareo re? Manana ve moa tsy anana fa le manana ho atolotra no tsisy dia tsy ame zany nareo amin'ny manaraka rery belahy. Eny are, inona moa ny atao eo? Ny tena ve moa afaka ny angarona amin'ny paosinareo ko? Eny le ankizy mihitsy ankizy raha manan'ireo. Raha tsy sakafo zany izao ny ankizy dia inona? Ambina mangazo kely izao io dia asana hoentinao mba omenana ankizy mbola misy hohanina ihany io e. Eny ary, misaotra. Mirary soa dia mahita dia hoe tao ambavaka mandrakariva ny fiainanareo e. Eny re. Fa ahoana ary belany toa ela loatra? Ka tsy nentina mena ianaoko. Aiza koa le anadahanao koa ne ohatrany tsy azoko izany mihitsy. Milaza zo kristiana nefa tsy mba mahay mifanampy mihitsy. Hita ho ako za indray ny asaino mivavaka. Tena mahakivy dia mahakivy mihitsy tsy nahazo na dia ary zato zaka ny lalitra aza. Reto mangazo amin'ny lovia reto no natolony. Mena ho an'ny ankizy iony. Efa mba nitalaolao mihitsy tsy mety manome. Hoy aho hoe ampindramo iray etsy ihany aloha dia hoe tsy manana omena hono izy. Tsy hita mihitsy ifamonjena raha tsy fanohanao anatin'ny sarotra ohatran'izao. Mariny. Ka izany mihitsy ny eo ahy. Araiza hoe izany mangazo izany ho jerena? Reto. Ohatra. Arotry ny efa masisiny hoe izany so mba tsy rariny tsony kosa Eritrereto hoe bononoka re io Dia mangazo efa tsy laniny izao ve raha matotiny mba omeny anao? Eritrereto hoe bononoka. Ka na bononoka aza. Efa tsy mety tsony kosa izao efa fanambaniana rano indray izao raha matotia.
Ary mangina koa ianao fa zaranao aza misy mangazo eo. Ny fianakavianao raha toa andehanantsika fantatro tsara fa tsy hamonjy antsika fa vao maika aza ndatsalatsa ohatran'ireny inondreny. Ka ny anadahanao aloha zao mba akaiko eto dia tokony mba hoe hifamonjy. Nefa izy natao anirina indray ty no mampivandravandrako. Ka samy manana fahasahiranany koa ny isan-tokantrano rery Raberia. Inona moa ny olona tsy azonao terena pindrana volanao mihitsy. Kepokepo eo ny tsy fisina aloha. Zay fa lasa. Dia atao ao ny ty mangaso ty zany? Menany ankizy io, tandremanao sao dia maky eo na anankiray aza. Ka ty tsy maintsy andramako aloha sao dia tsy azo hoan'ny ankizy tsoniko. Tsisy mangazo na karary kibo zany mihitsy teo. Ary tsy siramamy ty ramatoa fandana aloha mba verina kely a. Aza mila vaniny Rabriga. Ka ty ve zany dia hoanina matsatso be ohatr'izao fotsiny. Zay aloha fa andeha tady hevitra ry amin'ny mpivarotra kakery tsy maintsy hiditra ny vary kely roa kapoaka indray aloha. Dia aza dinonao ny kafe? Be komandy be mihitsy ty rangahy ty nefa tsy ariary tsy aroa. Kenao efa mba hakeny ihany ve dia? Amin'ny manaraka ane zareo atambatra hoe? Le siramamy savony. Menaka koa tsy misy. Ay dia hividy vary ihany ianao dia inona no loka amin'izany nefa e? Tsy maintsy asiana atody. Tonga dia mba atao anankiefatra ny atody fa sao dia tsy ampy antsika. Ty fampidira mpianatra ty Raberia. Tena enjana. Za mieritreritra ramatoa hoe aleo ataontsika eny amin'ny EPP izy mianadahy zandriny a. Koa efa tsy tafiditra teniko. Ka io koa ne raha tsisy kolokolo kely tsy mety ry zalahy. Aleo mandoha vola kely eny toy izay andohako laza isam-bolana izany. Dia miresahara ianao andry zareo tompona andraikitra eny amin'ny EPP. Aleo fa ho resahako zareo e. Fa ty izy menadahy zokony izao ny tena olanako. Efa nahazo an'ilay andindininy tany am-pianarana fa tena enjana. Amanetsina angerangaha ty izy ao e. Jerenao mihitsy aloha fa ty alaiko ty. Hoe? Io, ty nen'le zokony, ty nen'le zandrany. Ary toa vola be mihitsy izany ramatoa ty a. Teny tonga n'ilay fitenenana hoe vola be amin'ny mpakafo. Dia aiza daholo ny ahitantsika an'ireo izany? Voa ihany aloha fa tena zao mihitsy ny ilananareo mpamelona. Ka ato ary ny sakafo efa mila tsy ho hitako. Io indrainy ianao fa hita felatsiny. Tsy mba mieritreritra n'izay hitady vahaolana mihitsy tony fa dia ny eo foana ny eo tsy fisiana lava izao. Tena leo mihitsy zao mpianatra ampidirina dia tsisy volan'indray. Ka tiako ny ramatoa ohatran'ny mieritreritra ihany aho hoe ho ampianarina izany reto zaza reto dia ho aiza aveo e. Raha ohatra antsika sy ianao izao nampianarina taloha nefa izao ty jere. Tsisy atokony akory. Tena mandiso fanantenana mihitsy ilay fiainana ka ny ampidirana mpianatra avy teny tsy hita mihitsy izay atao. Mba mitedava vahaolana mihitsy ianao Raberia fa tsy lasy ty a. Ka maninona indray moa ramatoa raha makao amin'ilay anadahanao a? Ao amin'ny ratrema ve? Eny, izy ve dia andafa ampidiranay mpianatra hoe? Ngataka voatamaina. Aza manao an'izany ramatoa fa tsisy mangiditra andraman'izany a. Sady izy koa hoe dia hijerijery an'ireo zaza ireo amin'izao fotsiny.
Marina tsy tena mahakizitana mihitsy ty fiainany ty. Ndana rehefa tsy maintsy mba hangoraka ihany izy a. Volan'olona rehetrarehetra ty mbola tsisy voaverina. Maka ihany, maka tsy maka roa. Marina tsy. Ao rehefa lasa panefefitsika alohantsika indray mandeha daholo reny rehetrarehetra reny. Andao mihitsy aloha hiaraka any. Ka za zao nieritreritra hoe andeha hijery asa tselikelikely ihaniko mba hanampiana ilay fidiram-bola antsika ato e. Tsy mety zany Raparia. Ka resaka tokony ho vitan'olona iray ve ry Belahy dia andaniana fotoana antsika roa any a. Tena mihitsy e, tsy manaiky aleo miaraka makany. Ndao ary. Ody ry valy a, ao ve ianareo zay e? Aty e, ay ve Bry e, mandro soa e. Tsy zarery ry se fa sasiny anabavonse ihany a. Ay nareo mivady mihitsy, mandro soa daholo e. Manahoana nareo aty Ratrema? Salama tsara fa nareo manahoana? Salamalama ihany mo fa mposiny tsy de salama loatra. Aiza indray dia hoe tsy dia salama loatra amin'ny posy. Fa ahoana e? Ka tsy hita moa izy ity ry se fa tsy ampiketsa ao mivezivezy e. Ny verikisoa moa sa verondro manaramorona. Mangina aloha fa tsy angatapady anie ianao Raparia e. Diso mihitsy amin'ny fomba fiteninao. Ka mba asiana fanajana raha matotia. Misy loka tsy asiana sosiny. Misy inona koa moa mihinana miteny tsy asiana sasiny. Misy inona moa tsy asiana sisiny, sosiny, tsy haiko tsony. Ohatrany tsy azoko tsara nefa tolozanareo mifampigonongonona fotsiny e. Ny samosa ry se raha tsisy sesiny lasa inona raha matotia. Lasa alao hijanonany fa efa tena nona loatra mihitsy de ohatra miredaredy sambosy ty rangahy ty. Mamalalany izay tenenina ho nareo lehilahy ny tompon'ny fitenenana e. Zany rehefa tsy mba mianatra amin'ny teny. Aroko izay. Ary mena serisery valo ny fitenenana aloha. Kenao no eteniko izy indray sa anao miteny. Ampindra volany hoe. Inona moa zany no teneniko fa dia nareo koa ty dia mahavalalana. Ka arak'ilay voalazako teo ry valy misy ny sampy ao tokantrano e. Ny zaza raha teo moa velomina, ny anabavonareo manaraka ho azy. Ka ny amin'izay indrindra tsy mba mila fanampiana kely izay izay mihinan-kavy kely mihitsy moa zany mila fanampiana e. Indrindra fa amin'ity fampidirana mpianatra ity. Tonga de tsoritsory rangahy aingana ianao e. Eny e, mila fanampiana ve moa tsy mila fanampiana fa samy sahirana fampidirana mpianatra daholo ny amin'izao e. Eny e, ka izay mihitsy anie le anatonana anareo e. Ny anareo ny ankizy efa mba hita hoe tafiditra eny amin'le sekoly tsy miankin-dreny daholo ihany. Dia mieritreritra koa izay hoe izy menadazoky ny mba ho ampidirina e. Nefa ny eo an-tanana anie tsisy e. Izy menadazandriny ary rehefa nieritreretina hoe ho atao eo amin'ny sekolim-panjakana nefa mila vola kely ihany koa ampidirana azy ireo fa raha tsy izany mety sarotsarotra ihany ny fandidiana e. Tena marina mihitsy ny tenen'ny Ratrema. Dia noho izany indrindra mba saika hitrosaka ela aty aminareo re tsy hianatra veny ankizy. Tena kofina mihitsy. Mikoafa kely aloha i Raparia. Tena saika tsy tafakohaka mihitsy ry valy.
sarotra be ilay fiainana. Ny zaza raha teo raha tsy mianatra manahirana ihany ny vavan'ny olona. Sady tsy vita amin'ny vavan'ny olona ihany fa dia tena ho lasa bado mihitsy ve ny taranaka ny firenena. Tena hitanao fa mivoaka sepotra mihitsy izay kenda aroroka ohatran'ireny gisa ho vonoiny ireny. Alefaso ilay feo angisanao. Tsy hitana moa izy ity ry valo fa gisa lahy nangalakesa fomba fitenenana ihany ry valy fa le zaza raha manany dia aleo mba erahana manatafity. Nareo koa ty dia mahatsikaiky ka. Ao fa mahatsiaro ambavaka anareo e. Zay ilay feo zay ilay feo. Le feo? Tsy azoko miteny ranabavy. Zay foana mihitsy le feo anareo miseho mivavaka tony. Matsiaro ambavaka mitondra ambavaka nefa le valo mbavaka ary any aminareo nefa tsy omenareo mihitsy. Isan'andro nareo mitondra mbavaka mba omeo ireo tsy manana nefa ny anabavinareo ny fianakavianareo mitady aminareo tsy omenareo akory. Manodiava aminareo ny tsifisina. Tena marina mihitsy izany voalazan'ny Belazandro valy. Ny vavaka honne rehefa tsy arahanasa dia tsy mandaitra e. Tsy alohanareo zao mba sady mivavaka nareo dia vita ny amainina dia mba vonjena izay e. Izany zao tena manam-porofo kristianina nareo. Aiza kosa dia ny ratso ny fandiavana ranabavy ka tena mivavaka nefa tsy mody mivavaka e. Sao lazainareo fa teny ambava fotsiny izany hoe tsaronay ambavaka nareo izany. Tsy mahazo resaka mihitsy ianao Ratrema. Ny teny rabiriato tsy valianao akory. Raha vo ohatra nge hoe finoana vavaka tsy arahanasa tena tsy vaniny. Ka raha misy ho atolotra sy fanampinane mety ihany fa araka nefa lazaiko tery am-piandohana hoe samy sahirana aneo amin'izao fotoana fanomana fampidiran'ny mpianatra izao e. Ka tsy hitako izay ho atao anareo dia izay ny antony ilazako hoe mifampatsiaro ambavaka aloha tsika. Valy so valy ianao mba afaka tena mamonjy anay aloha. Le finoana koa ny ry valy rehefa tena zoina dia indraindray ataonareo ohatran'ny fiafinana ihany nefa za mahita hoe manakomeny ianao fa arirarirana fotsiny le izy. So valy ianao. Andao andeha tsika. Mana tena tsy misy ny sarotra. Ary aza dia manao farateny toy izany e. Teboka ry valy ny faran'ny fehezanteny fa ny tantara mbola itoy fa mino aho hoe heritreritra tsara se dia ny tranonay moa mifanakaiky eto ihany ny varavarana raha teo tsy midy io na amin'ny alina ary dia misokatra ho an'se foana varavaranay raha ohatra ka voniny se hifanampy aminay e. Mangina anao rahabiria aza miteniteny an'izany zao ny teniko. Tsy toetra ho mahantra foana akory izay menakavy. Kodiara tsareta amin'ny fiainana ny mahantra an'io mety anakarena raha pitso. Za koa eto ihany raha mbola hifamankivanky sika ry ranabavy fa mahatsiaro ambavaka any amin'izany teny mahery izany na dia atao hoe mampalahelo ahy ihany ary izany. Fiherevitra marina amin'ity tsify mbola lava ato an-trano ity. Tena tsy hitako intsony izay atao e. Aleoko aloha makamaka saina kely eto amin'ity fipetrapetrahana ity ka sady mba mandindinika amin'ny mpandalo eto e. So mba misy anjely andalo eto dia afaka hamonjy amin'izao fahantrana lalitra izao. Masoko ve mandroroso sa za mihitsy nefa jambena ny tsy fisiana fa
ohatrany tomatazana bandy akama. Iza moa tsy miverina ato tsy haiko mihitsy ny anarany fa ny endriny aloha dia tsy vaovao amiko intsony. Mariny ty tsy mpiara-mianatra taminay taloha tany ambanivohitra. Iza moa ty anarany teo? Seta mosa setra sa zay vao tadidiko. Jafeta kay. Tena hijafeta io e. Ary metimety le ry zany a. Tompo ngamba manana fianakaviana mahitahita ao amin'ny fitondrana aoko. Jerety izy. Aleoloha ara-bainaka kaingana fa tsy manahoana Rajafeta? Manaja ranga? Manahoana e? Ary iza moa ianao fa ohatrany tsy tadidiko a? Aiza kosa Rajafeta, namana fahazazy piray kilasy fahiny i Rapri ihany e. Ay, Rapri? Ie, zay vao tadidiko. Le Bri le tsy mahavita devoir mihitsy e. Ka efa tamin'izany zany sia. Amin'izao tsika efa mahavita enti-mody tsara mihitsy ka. Ay, tsara kosa zako. Dia ahoana? Inona ny vaovao anao zay? Zao faly mahita an'se zao ry Jafeta. Ohatrany hoe irak'Andriamanitra mihitsy nga misy nataony hitako androaniko. Fa ahoana matsy? Fa aiza aloha zao nareo no miasa e? Ao amina bankom-pampindram-bola anankiray zany miasa e. Ary tena valim-bavaka mihitsy se raha izany ka. Mivaly ihany mivavako valy zany. Fa ahoana e? Mieritreritra anindram-bola nga se sa tsy azoko tsara? Ka zay mihitsy ry sia. Hitan'se ihany hoe fotoana fampidirana mpianatra zao. Ny zanako aloha efa efatra fa ny entsika e. De mieritreritra izay mivady hoe apiditra azy efatra menada. Izy menada koa moa zany efa eny amin'ny ambaratonga faharoa fa ny zandro mbola aty amin'ny ambaratonga fototra e. De eo mpitediavana izay afaka ampidirana azy ireo mianatra mihitsy aho zao ka mino hoe manana ny afaka atolotra seny amin'izany. Manana tolotra fahitana amin'izay mihitsy ao aminay amin'izao ka. Fa tsy maninona e. Raha tsy taratasy ity dia homany tsara mombamombanao sy ny taratasy ilaina rehetra dia mankanisa aho e. Ay, misaotra sea. Ho ataoko farak'izengana mihitsy ny dingana rehetrarehetra tokony arahana amin'ity ka. Ie, sady tolotra manapetra ihany manko izy io ko raha vao taraiky ianao dia amin'ny herintaona indray. Fa mino kosa fa nataraiky aza mba manana ny se. Inona ry se mba mampinamana? Eny, atao izay mety raha ohatra ka tsy taraiky loatra angambany. Izay misy ny le mahafinaritra ry se. Mba afaka mifampitsinjo na dia ao anatin'ny andro sarotra ohatra izao aza. Ora Trema, tahin'Andriamanitra ianao e, mba omeo anay aloha le taratasy tantsika anaovanay antoka amin'ny findramam-bola. Taratasy tantsika ahoana moa zay ry Bela? Ka le taratasy le fananana iombonantsika eny. Ka zany ary hoe fananana iombonana ko ho ataonareo antoka ahoana? Ka tena mivoaka sevitra nge zay io e. Ka raha nareo hoe mivoaka sepitra dia
Ny fananany ombonana kosa nandeha ho atao sorona ry Belahy. Ohatrany tsy mety izany a. Izay foana ilay teniko anareo hoe nareo mihitsy aloha no mivavaha. Dia atoloran'Andriamanitra ny fiainana sy ny fo. Izay ihany ny lakile azo antoka. Ka misy vola ve any amin'ilay hivavahana aloha? Ka Andriamanitra anie tsy filan-javatra ry Belahy e. Dia tsy mameny ninona akory izany izy? Za kosa aloha tsy niteny an'izany e. Fa maome izy amin'ny fotoanany. Saingy mila matoky azy amin'ny fotoana rehetra e. Fa tsy hoe rehefa mila vony izay vao andeha hivavaka. Andray kosa. Tena tsy rara mihitsy. Tsy rariny e. Inona mampiavana amin'izao? Tena tsy ekena. Tsy amezana ianao. Ka arak'ilay efa nilazaiko dia tsy hoe tsy hamme fa ilay entomanana ny tsisy. Dia izay ilay tsy hamme izay nefa tsy midika koa hoe ny taratasym-pananana no dia atao antoka. Tsisy dikany aminao mihitsy ny fianakaviana. Tadidio ty ranomasoko latsaka ty. Zay fa velominareo. Fa tena tsy ampy mihitsy ny izany taratasinareo izany izy mivady e. Ka reo aloha misy ry mademoiselle sa madama? Reo misy aloha e. Mademoiselle enquêteur e. Ay ve, faly mahafantatra izany. Io indray ianao dia mijerijery an'ilay mademoiselle. Izay azoana ny volany amin'ny banky eritreretina fa inona ary ty? Inona ny idiran'ny madama sy mademoiselle amin'izany raboria? Ka izy no manao an'ilay anketiko. Dia ahoana fa tsy ampy reto taratasinareo reto ange? Ka reo ny ry mademoiselle nifatokisanao anay koa ny tokony zava-dehibe. Izay taratasy ihany tsy tokony asiana olana izany. Tena marina mihitsy ny raboria. Tokony vao hitanao fotsiny ilay trano be anay tao, ilay natorinay anao teo dia tokony matoky ianao hoe tena anay io. Fa ilay taratasy fotsiny efa hoe tsy tafavoaka ilay taratasy fa any an'ilay zokinay. Tena marina mihitsy izany teny Bely izany. Sady ilay tomobilanay tsy tafiditra tetsy ambavady tetsy dia najanonay ao ambadika ao. Aza matahotra ianao fa raha izay vola kely indraminay izany vao verina foana e. Ka ny taratasy ihany anie manamarina ny zavatra rehetra ry zareo e. Fa tsy hoe tenenina ambava fotsiny dia vita. Dia ahoana mety ve izany sa tsy mety raha matoky kely a? Aza atao an'io moa fa entrao e. Efa tena tapaka sy namina mihitsy izay. Ka rehefa jereny reto taratasinareo reto dia tena tsy mety mihitsy. Tsisy antoka ninina. Dikan'izay lavin'ny banky io. Dia ahoana izany ilay fihavanana malagasy ry mademoiselle? Aleo izany veritsikala-kala-pihavanana toy izay veritsikala-kalam-bola. Hita mihitsy vanay ange nareo e. Sady tsika samy taranaka damaseva izao ihany. Hita ho any olombelona hono mantsy raha fitorina toy ny ladim-boatavo, hira ihany ny fototra. Ka ny vola tsy mampihavana e. Sady mbola tsy hitako tamin'ny fivorim-pianakaviana akory ary nareo fa aza be resaka eo. Tsy hamety ry Bria. Sa ahoana ho ianao? Tsy haiko aloha fa aleo ialana nenina ihany. Fa mademoiselle, raha ohatra ve ka asiana sonia fotsiny ilay taratasy omenao dia tsy mety mihitsy. Izay mivady mihitsy anie anao sonia azy. Tsy mety ho tsy ampy izany. Tsy taratasy avy aty amiko anie ny ilaina fa taratasy avy aminareo e. Aiza izao ny juridikan'izany taninareo izany? Tsy ato akory. Tsisy manamarina akory eto hoe manana an'izany trano izany nareo. Ka ny olana ilay taratasy any amin'ny anadan'ilay ramatoa ity dia tsy omeny.
mba ataovy ankizy mety ry mademoiselle. Tena namanay be mihitsy iny le mpiara-miasa aminareo le hoe monsieur Jafet iny na ho fetafetaina eraky ny inona tokony ho teneniko rahabiria. Ie, tena namanay iny nanomboka tany amin'ny EPP zany niaraka nianatra ka hatrany amin'ny université tsy nisaraka mihitsy fa ray kilasy foana. Tena niarany lalao vovoka, niarany lalao fotaka, niarany tena hoe tany mba mivoatra niarany osina tany zareo dia izy mihitsy mantsy ny teny hoe mety dia mety ty resaka fampindramam-bola amin'ny banky ty dia vonana ianao an'ilay izy izay dia ianao indray zany manakana anay tsy ho tafita. Tsy manakana anareo fa manao izay mampety anareo le taratasinareo misy anie tsy ampy dia hoana rahabiria. Ka kepoka indray atyko, inona zany no atao? Lora ngay daboka any rehefa tsy mety. Inona moa fa dia tsy miala maina ohatra ny nandevina tao. Dia reto taratasy reto zany sady efa nandaniana vola mbola tsy niraisina indray. Ka ny tena votoatany tsy atoko na za tsy ho izy azo. Aloha andeha any aloha io fa tsy andeha ho amidy ery amin'ny mpivarotra mofo gasinay reto taratasy reto zany ka. Zay rehefa ilozako aloha nareo mivady rehefa fiainareo ny taratasy dia vonina anareo foana izay misaotra mademoiselle dia mandra-peony eny areo veloma. Koko sy nonosy. Ahoana tompoko? Ahoana zay ry neny? Zao ny vaovao ry izy mianada. Miainanao zay ry dada? Tsy manam-bola ampidiranareo mianatra dada sy neny noho izany dia tsy mianatra nareo amin'ity taona ity. Ahoana? Andray ry dada? Koko aza sina fanontaniana betsaka fa mba manekely ho alamy. Zay kosa ngery dada mba te hianatra mba efa navita kely aloha nareo ry nonosy fa mba mipetra tsara. Andray dia tsy hianatra intsony izany izay. Ary aza be koretaka eo fa inona ary ty fa nga nareo mbola zazakely foana. Ka izay anie mbola te hianatra ka amin'ity fotsiny aloha tsy mandeha fa amin'ny herintaona hita eo ihany. Dada mba hitadiavy-hevitra ihany moa efa nitety vazatany zay ry koko fa tsy nahita ninina. Efa nanao izay farafahaizana ny karoka fa tsy nahita neny mba jereo any moa izay mety Tsy azonareo terena eo fa tamena tsy mirehatra. Satrina eny ianareo hoe ampianarina rakizy. Na zay koa asa mba malahelo tsy tafiditra mianatra nareo. Ny fitaovam-pianarana mbola ohatriny. Tsy vitanay sara pisoratana anarana ho atolotra ny ampianaranareo tena tsy vita. Sa te davinareo angalatra ve zay? Andray kosa. Ary ndana amin'izay koko sy nonosy mandeha manao raraka. Doro kokoa. Mangina nonosy riavana malala ao amin'i Jesosy. Manatona fa tsy kisendrasendra na ianono an'izao toriteny izao. Manatona ety akaiky ety ianao mandeha ny an-dalana eny aza mierikerika fa manatona avy ety akaiky ety ianao mivarotra io mianono ny hafatra izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Miantso anao Jesosy, manana olona nara-bola venao riavana, mpanankarena ny Andriamanitsika. Nidiratra osa ve ny fiainanao ho anao indrindra ty toriteny ity ka manatona ary raisy Jesosy mivonina izy hanavitra ny fiainanao. Manomboka izao tonga dia fiaino hena amin'ny volaninao
feno mofingy tapoetinao iny koa fi ary aza ela ary fa miandry anao vilany fihamivaromanitra ny an-trano any e fitahina meopapana fahasoavana mananambiampy zany ny raisinao raha mandray izao toroteny zao ianao tsy antra ntsony ianao fa manongo zao dia iova ny fiainanao. Alleloia, amen. Ianao zany Rabelahy, zany nitsotra mimezinezina. Tena mangorohoratra ty amin'ny aty fanahiko misy Raberia. Inona tsara izy teo hoe tsy ahantra ntsony? Izy ka zany tsy mahantra izany ntsony ony. Kotsy ny ndao mba anatony iny aloha. Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Rabrisbelahy. Rabrisbelahy. Ireto avy ireo nanomena ny tantara. Ireto avy ireo nanomena ny tantara. Fitahina fehizoro no Rabri. Miria malalany avy no Belahy. Tsinjo mampionina no Koko. Iary lalan'i Kristy no Nonosy. Fitiavana Rasolo Arjao no Ratrema. Tojo Rabesandrata no Pastera. Nerina Ralavestera no Ramatoa. Radona Sandratra no Jafeta. Fitiavana Ravakinena no Mademoiselle.